fitaovam-piadiana ary fomba ny nentin'ireo mpitandro ny filaminana. Nahitana sivily maromaro manao fanamiana miaramila koa tao anatin'ny reto mpitandro ny filaminana ireto ka nanao saritava ny ankamaroany mba hanafenana ny endrik'izy ireo. Tamin'io andro ihany koa no nahitana voalohany andro pikaramanady vahiny izay mibaiko ny miaramila malagasy nandritra ny fanakanana ny fidirana teny amin'ny kianja ny 12 Mey. Kombotsy nentina anaraka ny Emonat ireo miaramila ao amin'ny Kapisaty izay tokony anao ny hetsika famoretana ny tolona teny amin'ny kianja ny 13 Mey. Ary mazava ny teny gramateto aminao hoe miaramila maloto zareo hoe ganaloto daholo tsika rehetra apisany zany mahatonga volareo mosinareo ary anao manontany hoe rovina no miarakadiavina aloha zany sao mananakay kosiny avao herina ty daholo ny miaramila ila Kapisaty otadodoako ary zay hita tsara hoe kiza moa le manatsika mety hoany avao ninina koa tsika tsy maintsy vita ty karty nazo 3 ans de ihany atoa de nefa zany efa nyolanary ino moa zany ny vita fa hoy teo le mamonomono civile io hoy teo le manao agression any manao api satria hoe za miaramila za besany za zao de mamonomono olona amonitsika diala zay zany mba fangatany amin'olo lehibe zay zany a de mahateritery de manafaitana civile